Manapitra ny araba ry pijery ajaina dia faritafaraka aminao indray zay amin'ity takariva ity anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany ny fampalalamba-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV ny olana misy eo amin'ny orinasa Jirama izay tantaratra fa vao maika mahery vaika no satonany amin'ireo vaovao nisongadina hoentina amintsika amin'ity androandroany ity eo amin'ny sehatra ny fampianarana kosa indray dia ny fivoahan'ny voka-panadinana mpanjakana BEPC ny trangam-piarahamonina samihafa eo ihany koa ny sehatra politika tsy adino ny mitondra ny akon'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ny tanterahana tany Moramangatany no hoentina amintsika ihany koa zany amin'ity takariva ity manasanao araka ny fanambara teo tsy saraka amin'ny fahitalavitra ma-TV ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao anamafy ny fitokonana tanterahana ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa jiro sy rano malagasy na ny Jirama ho tapahan'izy ireo manomboka rahampitso ny herinaratra amin'ireo ministera telo dia ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny ministera ny rano ary ny ministera ny angovo manomboka rahampitso zany dia tsisy ny famatsiana herinaratra amin'ireo ministera telo. Mbola itoy ary amafy hatrany ny fitokonan'ny mpiasa sy ny sendikany Jirama tapaka nandritra ny fitokonana ny tanterahan'izy ireo androany fa ho tapaka ny herinaratra eny anivon'ny ministera telo manomboka rahampitso ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ny ministera ny rano fidiovana ary ny fahadiovana ary ny ministera ny angovo. Antony efa mitentona 100 miliara ariary ny fakturan'ny Jirama tsy voalohan'ny fanjakana tao anatin'ny 5 taona sady anoherana ny fanomezana ny fitantanana ny fotodrafitrasa ny orinasa Jirama any SMBNPR mandritra ny 20 taona. Mafisika ny fitokonana manomboka ny Masinalonio eto mitatovitsika nomboka no manao grevy manomboka Masinalonio fanapakevitra faharoraisika dia tsy misy aran Jirama mandeha netony manomboka rahampitso ilazatsika reo namana mpamily mba tsy dona na ifanena namana comité de grève any an-dalana any fa manomboka rahampitso mijanona any amin'ny toeram-piasana daholo ny fiaran'ny orinasa Jirama rehetra. Isika dia mahalala fa efa mandatondato miliara ny vola tsy voalohany fitondram-panjakana amintsika orinasa Jirama amin'ireo fakturany izay tsy nalohany. Ny fitondram-panjakana nefa dia mahatratra 100 miliara isa-taona eo tato anatin'ny 5 taona tsy nalohany. Fanapakevitra ilay sy mpiasa Jirama tapana ho ataotsika ny procédure mpiasitra voalaza an'izany teo ao ny an'ny ministera ny finance ao ny ministera ny rano ao ny ministera ny angovo sy ny akoranafo. Nitakiny amenoan'ny fanjakana ny banga amin'ny fivarotana fatiantoka ny farimbon-tsendikalin'ny Jirama mahakasika ny elanelana 720 miliara raha 720 miliara ny fatiantoka ny taona 2024 dia ny 200 miliara ariary ihany no fanampiana omen'ny fanjakana voarakitry ny loi des finances 2024. Nanambara ihany koa ny mpiasan'ny Jirama fa mila fanovana ny lalàna amin'ny feny orinasa ianjadin'ny fahatapahan-jiro matetika na ny délestage daholo ny manerana ny Madagasikara. Manana tetikasa nalàna ny délestage ny orinasa Jirama amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanamby manohitra tanteraka ny fanomezana ny fitantanana ny fotodrafitrasany mandro seza sy volobe ny mpiasan'ny Jirama ary anohy hatrany ny fitokonana eny Ambojatovo rahampitso. Ny groupe ny mandro seza izay novidiana 170 tapitrisa euro ny taona 2024 izay nampiany firenena hollandais 15 tapitrisa. Mahakasika io groupe io ihany dia mbola manana trosa 3 tapitrisa sy 570 euro amin'izao fotoana izao ny Jirama. Tsy hitsahatra ny fitokonana raha tsy vita ny fifampiresahana raha nambaran'izy ireo hatrany.